Tantarakomada. Dia monda tao anaty saribao. Nosoratany Mamiaina, Ho velomin'ny Vanitsoa, Mirava, Anjariliva, Fredrina, miaraka amin'ny Rakoto sy Sinaizy. Tovrazana Mamonzy no nandray feony. Anjariliva no nanao totosa. Ka satria efa nanao anditra ihany mondry sonony tsy maintsy hanambady anjanako dia izao no izy. Tsy mahazo mivoaka an'ity ty manomboko izao. Azafady tompoko fa tsy zange no misisika tamin'izao fa ny zanakao e. Mangindry fa tsy ilaiko mamaly eo akory. Fito izao ny fanerenana nataonareo anjanako taniko mbola manday ihany. Fantatro daholo ange ny zava-nitranga rehetra tany. Aiza koa misy vehivavy anery lehilahy ambanampahady azy izany ro madama fa ny anao izany dia tena hita hoe fa nisorapotaka mihitsy. Zavatra efa mahazatra anareo ihany miosopotaka ko maninona moa e. Ny zanako fotsiny no afa-baraka. Ny fomba ratsy no nahafa-baraka azy fa tsy sahavelively raha mba fantatrao mantsy fa tsy sitrapoko velively izao dia tsy ny teny toy izany ianao. Aza manao ranomaso manetsy kelikeo retsy fa matsaravina. Mihevitra ao adala mondry io ka tsy afantatra ny paikadinareo tovavy amin'izao fotoana izao. Andriamanitra no mahita ry madama dia aleo izy mitsaratsika. Inona tsara? Aza izandray mba ianarandriantsona tody eo Tsy miantso totoanao afa aleo samy hotsaraina amin'ny asany avy ny tsirairay e. Ny toetra ratsindry izao nefa hita mibaribariko ny olona indray no anliany. Nahoana moa ary ihany tsy avelanareo mody. Nefa hita izao fa manana toetra ratsy. Zany ange ka tsy isy. Sitrapondry ihany ange no nisososo toy ny vinanjo tsy mare fosa taty aminay taty. Noho izany dia mipetra tsara fa ho avy tsy hoela ny fiadanam-be tady avindry. Fa inona izao tabatabato izao ry mama? Mbola vaovany mitoatra ambany ihany dia fa ino ny feonao mivazavaza ohatriny iny ireny? Mba manoritoro an'izay tokony ataon'ity lazainao fa ho vady ihany nefa valo-boraingina ange nasetry ny kaiza moa tsy hivazavazy. Valo-boraingina ahoana ry mama? Valo-boraingina tsy tiako akory na dia ny amerina azy aza. Fa ahoana izany ry soa? Avela ho any izany fa aza mandrera teny. Olona efa tsy laitra ny balan'ny fananarana ny ianao. Tsy manaiky an'izany kosa ry mama fa aleo ifanazavana eto izany tsy tiako izany tsy fanomezany voninahitra anao izany. Aleo hijanona any izany fa ohatran'izany indray ity ny mampiady anareo. Makanesana ny efitrano koa any ianao rehefa avy eo e. Vehivavy be tsara velatsy. Ainy rinona no fa endrika no ny tonga ny zanany. Ratsy toetra. Fa mandeha aiza foana ary ianao ity tsy hita tao trano mihitsy ry nary Aiza koa no hoe tsy hita tao trano mihitsy ry mama? Ka isaky ny mba ato dia tsy mahita anao mihitsy. Eto ihany rehefa avy manatitra ny soa fa indraindray fotsiny miaraka amin'ny dralany ivelany ihany raha mba sendra mahita namany. Fa manatitra ny soa ahoana moa ry nary fa tsy azoko fa tsy mama ihany ve no milaza fa tokony hoentina any amin'ny coiffure estetika izy mba ho karakaraina fa mahamenatra e. Dia ihany izany izy zao? Ihany izy ka. Mila fotoana lava sady maritra mihitsy no mantsy ange ny fikarakarana ny endriny sy ny volony. Dia efa firy andro izy nandeha tany? Taorian'le nilazay mama iny dia efa netiko tany izy ka. Dia manao ahoana aloha ny vola amin'izany e? Tsy mbola mandoa aloha fa tsy ho atambana eo ihany ve? Ao amin'le namamama iny ihany ange izy netiko e. Mety izany ka. Aleo mihitsy izy ho karakarainy fa tsika ihany mantsy no moafa baraka eto raha hitan'ny olona amin'ireny paoziny indriny iziko. Tsara tarehy mambika ihany ange izy iny ry mama fa izany hoe izy tsy dia mahay miaingo fotsiny. Moa fantatrao ihany izany nefa ny sisihanao nidirana ihany. Izy iny ve dia tsy mba manana akanjo afa tsy reny totena be soratra reny mihitsy e? Efa nividianako ihany izy fa tsy dia mahazatra azy angamba dia reny no anaovany eo e. Fa rehefa mivoaka kosa ange izy mba manao akanjo hafa ihany ry mama. Na izany azako ny fomba fanaovana azy koa nge tsy mety akory. Mifanao ambara tonga le akanjo mivoatra mifandrirondrivotra mihitsy azako. Aza omena tsiny kosa re izy ry mama fa manao ny zavatra tsy mbola fantatra izany ange manahirana ihany.
Ka zay mihitsy mantsy ny namelako azy malalaka mba hoentina ho karakaraina fa raha tsy izany jereko fotsiny teo iziko. Aiza kosa ry mama. Ka efa fantatra ho tsara ihany ny fahasarotako amin'ny aza mamboninahitra ny fianakaviana. Nefa mbola olona nalabaraka ohatry reny ihany no entinao entiko. Raha pitso izao avy eo ry Monsieur Johnson na mianakavy amin'ilay fanasana dia asa indray izao izay ho afitsony io. Nga kosa moa izy miresaka izany ry mama rehefa misy vahiny eto a. Eny tsy miteny izy nefa hita ihany ny mantana vony akatra azoko, indrindra moa rehefa eo amin'ny sakafo. Ao rehefa ampianariko izy raha izay foana fa aza dia asiana olana ohatr'izany re ry mama. Fa inona nefa ny tena hifikiranao amin'ny olona ohatr'ireny ry nary ny tovavy tsara tarehy sy malala fomba eto betsaka. Eny ikeko aloha fa maro ange ny tovavy tsara tarehy sady hoe malala fomba ary mbola manan-karena koa ny ray aman-dreny fa tena hitako hoe hafa mihitsy izany ny sory mama. Dia adala mihitsy ianao ity ry nary ka. Sa efa mivikisan'ny Kialaratsy ny fanafody gasy tany koa ve zay filazanao any tsy manina fa za aloha tsy hanary an'iny izany. Eny dia masotoa izany ianao mampianatra azy ny fahalalam-pomba rehetra fa za kosa aloha tsy hiara-onina amin'ny olon-dia ohatr'ireny John, andraso. Ndry, to i madame tatamo. Inona koa ary no antony antsoniny amin'izay atiatsena mihitsy. Nefa tsy mba mpanao an'izany mihitsy izy hatramin'izay Manahoana aloha John ary hoaizy izany no tao maimakery? Ka saika misy zavatra hojereko izay fotsiny aty re. Hijeretana atao souvenir Entana atao souvenir ahoana moa madame tatamo Ary za aloha aza tonona an'izany hoe madama izany ka azafady aloha fa olona manambady ange ianao manana ny anarako eny re fa hono souvenir inona aloha tianao ambara amiko kosa mody fanina indray ka izany ko eniko ange fa hikopa-kelatra ho any ampitan-dranomasina hononareo atsy mba taizako ny nainonao an'izany resaka efa mandeha be zandry John izy amin'ny olona eto tanàna eto indray tsy mahalala an'izany izany very madame endre vao tamin'ny maraina indray azo nandre olona nyresaka an'izany mba be resaka koa nge ny olona eto tanànantsika eto izany ka tsy zavatra azy kosa nge izany fa fahasoavany raha mba zaza ny teo amin'izany toeranao izany angamba dia ho nakala zaiko mihitsy tsy hitako ange izay tokony hanirianao an'izany madame tatamo ianareo manana ny ampy ahafahana mandeha any ivelany tsy olona manana fahefana ambony eo amin'ny seranam-piaramanidina moa novadinao marina izany nefa izy indray dia tsy hitondra izany fanaona kosa madama ny vola ve ny tsy misy eo aminareo nefa ianarororery ihany fa zaza ray aza tsy mbola misy eo aminareo koa mbola resaka lavabe ny amin'ny zandro zao fa andao mba ho eto atsy amin'ry restaurant ry aloha ka ory madame tatamo ka raha hita ny vadinao amin'izany dia mba ahoana aninona eo izy ampafiriny ataony ihany moa izany fa hono nga misy olanao aminareo ka oka fotsiny fa ahoana aloha hitondra ianao sa tsy tena azoko ataona iny mitondra anao fa ny olakolanao orinan'izay neny tena tsy zakako izay dia avelao anay ny ady raha sanatria hitany ka mitady anakorotana izy dia izay mampiady olon'izay indrindra ny tena tsy zakako ry madame tatamo mitenena koa ianao rehefa tsy hitondra fa mandrepirepy fotsiny ka andao ary mba efa niona tamin'ny sovy ianao ry mama hatramin'izay nanamboarana ny volony sy ny endrika mambika an'izay eny hitako ihany aloha izy hitanao fotsiny ve sa ny resaka mihitsy nareo izay nge nytiako anontaniananao otre inona moa no resako amin'io fa hitako tsara avy eto ambaravarakely eto foana nge izy mikarakara zaridaina eo ambany eo dia ahoana ka ohatra mba mahafapohan'ny mama ihany sa inona koa ary izany fanadiadiana rehetra izany ry nary ka mba tiako fantatra ry mama izay mba fihetse-ponao mety hoe efa mba nahazo fankatavana avy aminao amin'izay ve izy sa mbola manala baraka ny ajan'ny fianakavianao ihany ka
miendrika mambika ny fotsiny zao ny ova fa ny fomba fiainany sy ny tsy fahalalam-pomba mbola ao zany ilana fantsiana daholo inge zany rinary mamaza tsy mbola niresaka tamin'ny akory ka ahoana ny ilazanao fa mbola tsy niova fomba zany izy zange efa mampianatra azy foana isan'andro ato eny ekeko fa mampianatra azy ianao fa mbola tsy ampy tsy azoko inona mbola tsy ampy amin'izany ro mama misy fomba fiaingona fanao ataon'ny vehivavy fa tsy hainareo lehilahy ny vehivavy samy vehivavy ihany no tokony hifanoro amin'izany ka tsy hitako ange izay olana amin'izany fa io ianao eo dia mba hampianaro izy zaniko ka ho ajaniko izany ny azako fa ilozako hampianatra azy dia tsy hitako ihany zany izay atao raha izaniko ianao mitaky zavatra sarotra be nefa tsy afaka ny anoro azy akory ka za mihitsy ny tiako hampianatra azy fa ny fotoanako ny tsy misy voadiresy tsara mantsy izy amin'izay ko ratsy soavaly ry mamako dresena dresena ka tsy miditra tsara ao an-tsain'ny olona ohatrany indrina inge ny fianarana raha tsy atao an'izany tsy hitanao hoe mbola mila fanarenam-be ve io toetrana io ka vita zany zay vao mety eo afa-po mama angamba ry mama ohatrany tsy tia melanay vady mihitsy ange ianao zany raha ny fandiniako zany resantsika rehetrarehetra zany mariny tsoroko aminao aloha rinary fa tsy sitrako mihitsy ny anambadianao an'io tovovavy io fa maninona ry mama zany ve dia mbola nytaninao andray ka tena tsy azoko mihitsy ampitaho amin'ny vinanton'ny olona fotsiny dia fantatrao hoe jereo inge ny fipitiky ny vinanton'ny nga Robson aiza ho aiza mireniny ianao tatamo ve ko iza indray jereo tsara ny fahaizany miaingo sy ny fahalalam-pombany raha mba fantatro koa mantsy ny toetra n'iny tatamo io ry mama tsy niteny an'izany ianao mahaditra nge iny tsy hidiranao zay ditrany any fa ny endriny ety ivelany sy ny fombafomba eny ange no asaiko jerenao hoe ohatra ireny no atao hoe tovovavy mendrika ary tsy atahorana ny vonina mpianakaviana mihitsy ka rehefa ampianarina kosa ve izy ry mama dia tsy ahalala iova ny anao nge dia efa ny fankalana azy mihitsy ny masaka ao an-tsainao ao isan'andro ny tamba ny vohibava ohatrany ireny rinary na ampianarina sy karakaraina ohatry ny mpanjaka aza miverina amin'ny fomba ratsy ny foana rehefa avy eo tena raiky tapisaka ao an-tsainy mama mihitsy ny fankahalana ny soka tsy mahagaga moa raha io toetrany mama miaingitraingitra sy miavinavina io zareo raha teo efa nitazaina tao anaty arembe hatram'izay na izany aza aloha tsy raviravo tanana tsy maintsy ataoko izay fandraisandreo eny fa na dia hoe mbola ho sarotra raha aloha zany fa manino mama no tsy midina any an-jaridaina fa mikato tava ato trano ato betsaka ny zavatra ataoko rinary tena zadalainao mihitsy aloha na izany aza dia maninona moa raha mba mivoaka rivotra kely na tsasakady monja azy vita ny soa tsara mihitsy ange izy eo ianao ve tsy efa ilazako fa manao zavatra dia tsy afaka iainao n'ity vaovao mahafaly netiko ty koa zany fa vaovao mahafaliana nefa aloha zany nampioniko tamin'ny tatamo soary nataoko mihitsy izay fomba rehetra mba hatonga azy ropo namany dia inona ny neritreretinao ka natonganao anao an'izany mba mahazo fianarana amin'iny izy ka moa tsy ny ataon'iny ny tianao ainy sa tsy mety indray ve zany nataoko zany ary kefa vitanao izy zany kinona tsony moa no lazaiko eo ary mandehana amin'izay aloha anao fa tsy misy anaovako zavatra ka ohatra ny hitako mba nahafaly amin'ny mama ihany aloha ilay nataoko fa no izy efa zatra manometsinana izy soa foana dia miteny ihany tsy raharahako ny zava-dehibe dia ny mba aizany soan'izany fomba ny zareo vehivavy mihaja ny lazay mama zany ho afa-pela amin'ny fankahalany amin'izay ngamba izy anirina any ka odio izao za ihany akea oay soa mandro soa tsara tarery kosa ny akendry izy zany zany vao avy any amin'ny mpanamboatra tarenga ie
mandeha any foana ange isan'andro hitako mivoaka tsara mihitsy ny endrika amam-bika andriko zany ary somary nanapahana kely koa ny volo nampitoviana fotsiny ny lohany ka nyteto aloha indray nanapahana mihitsy ny sanga vao ny lokony tena manendrika andry mihitsy kia ho taitra angamba andrafozandry raha mahita an'izao sy ty bika andry maradina tsara ty indriko ke dia efa mandokandoka maferika tena marina angeky izany sady hain'le mpikarakara andry mihitsy koa ny fidy an'reto kiraro sy akanjo reto mampisongadina amin'ny bika andry mihitsy sa tsy ry zareo no nampividy an'ireny zareo ka dia izy ihany avy eo no nampiakanjo ve ty indry ity mba toy izao ihany nefa dia nisitrika tany naty bozaka tany tsy nisitrika izany ankiza fa any mihitsy no misy anay namany nisitrika ihany ankizy izany rehefa tsy hitam-bahoaka raha tsy nisy anary izany nahita andry tany dia navelany tany foana izao bika manendrika kanto izao fa raha vina marina tokoa moa kino anaovana mariazinareo roa reo tsy mbola misy resaka an'izany aloha amin'izao finina fotsiny mbola tsy maintsy mianatra ny fombafomba fianakaviandry zareo alohany vao resana izany aoriana kia dia tsy avela madamo anika amin'ny fanerasera-be akory izany nareo sy nareo toy ny gadra ange kia ao atokany hevitra rereo dia ao tombony andry kosa neka izy izany aloha amin'ny lafinilany voasakana tsara mantsy amin'izay mifakapanahy isan-karazany fa mila maharesy lahatra sisitry dia raikitra io ka fandresen-dahatra toy ny ahoana nefa ny tokony ataoko tsy mahazo mivoaka ao sady tsy mahazo mifanerasera amin'olona hafa sy ny vahiny zareo mihitsy no mantsy raha tsy azo mamanary antoka izay efa nampianariko andry rehetra izay kia maromaro ihany angeky ny fihetsika tokony ataon'ny vehivavy mihaja nampianariko andry izay ampiaro reny dia ho hita andry eo ilaza vaovao amindry ary soka ianao tsara ahoana ki ary vaovao momba n'inona izao tafaresaka za sy ny rafozandry tany maraina izay vao tena ny haiko fa lasa tsara tarehy amam-bika tokoa ndry saika tsy fantany mihitsy ndry io maliny zany ve tena marina angeky izy izany ny fihetsika tsy anisakarazany raha teo koa moa efa haindry daholo ka aiza izy ny tsy hovakivavy ny ova mihitsy ndry jereny aky tsy efa mipitipitika eriny endry izany rehefa mamindra afa le somidanaka sy miada-pietsika taloha reny efa tena nanao ezaka mafy mihitsy kosa angeky mino ay amin'izay ndry fa tsy maintsy andray andrindra fozandriky tsy mbola mifampiresaka tamiko aloha izy hatramin'izao ho avy tsy ho ely izany fa araka ny nambarako andry teo dia fa resy lahatra aloha izy iza kosa moa kiny tsy ho taitra amin'izao izay mihitsy angekiny mahasosotra amin'ny lafiny raiko fa ahoana ki nanjary niteraka olana hafa ho andray le izy akia niteraka olana inona nanjary mifanila resaka amiko izany daholo aky izao karazan'olona rehetra izao ay ve fomba ny zavatra ihany aky izany ka tsy mahazatra ako rehefa eny amin'ny arabe izany moa dia misy mihitsy ny tsy mahalala menatra fa dia mikitikitika mahatsiravina fa izao koa ne tokony hianatra mily fiara koa nge ndry mba amin'izay ndry tsy mandeha tongotra na mandeha bus ny teny efa madama mihaja teo ny fiaran'iza no aviliko eo ndrika ny endrafozandriky rehefa mifanaraka tsara nge nareo zao jereny efa hividana amin'ny fiara koa ndry zany kosa angamba ki dia tsy isika ahoana ki tsy fantatra ny fiainana ianako azy angeky to tsy azoazoko loatra izany misy zavatra tsy azoko mihitsy ao akia mahandrasa fa tsy maintsy zava amindry daholo ihany ny zavatra rehetra tsy ho azy akia aza ki fa hatramin'izao aloha dia mbola ao anatiny manjavozavo tanteraka no aviko fa iza marina tokoa aloha ny tena anarandry ity fa dia very amin'ity hoe soa ty foanako miaritsosandi akia tsara anarana kosa kindriko tokony tsy ho izany sosoa izany tsony tsonandry fa ho iza ki madame Ranarson izany angeny anaram-badindry tsy hanovana ran'izany akia zaho azy efa very ny zo mahaolonako maika fa hiafina ao ambadika izany anaran'izany indray tsy ho velomatra amin'ny vatako efa mety tsara veke ny fikarakarana ataondry ihany soa fa efa miandra nge le olona indray azy mety ka tsy hitanao nga izy efa tsara tarebe iny
eny hitako ihany aloha fa mbola tsy nodinihako tsarako. Ka hoana re tsy efa tokony atao ve ny opération sa ka miankina aminao ihany ka ny anjarako aloha efa vita zaoko. Amboaritsika io fa tsy taitrindri andamindresaka amin'le olona sisa de mandeha ny sera. De tena foinao tokoa ve izy indry madama? Ndry matory tsy nandaniako vola be de foiko de tafindreo verimaina fotsiny angandro volako. Izay aloha fa ny mampiasa ny saiko ry madama de mba ataon'le olona hono izy iny zao rehefa azony. Iza moa ny afatarako an'izany fa rehefa tafaverina soamantsara amiko ny volako sy ny tombony de ampy azay. Fa vazaha moa zany io io ianao. Tsy tena vazaha fa mety isy fantatry indringa ampy John le zanako Monsieur Johnson. I John? Eny ndry fihinany mataitra ndry amin'izany. Manambola be andoavana an'izany ve izy iny? To tsy miasa kory renge izy iny. Manana izy matoa manao komandy. Za indray aloha de tsy te alalan'izany fa vola vo entana. Eny ary fa miandro ny topy avy aty aminao zany de raikitra. Miandro fotsiny aloha ndry fa raha vao miantso de izy zay. Fa mandrapatonga an'izay asaiko alefa ninarany amindry foana aloha izy. Tsy maninona ka tohizako miadanao ihany ny fampianarana. John, mody tsy mahita Madame Tatamo, ary sika izany koa to tafahoana ty atsena foanako. Efa toerana ifamezivezeny be sy maro angeny tseny. Daholo ny ambiopioana ny olona rehetra. Fa inona aloha ny tena tadiavinao aty foana tsy mitady ninina fa mba mijerijery vidinentana fotsiny de raha hitako fa misy azoazoko de vidiko. Fa nareo reto nga mbola tsy andeha ihany ato ka izao ka ny olona aminay aloha mety tsy ela intsony fa za raha tsy efa mahazo an'izay zavatra andrasako zay tsy mandeha mihitsy aloha. Mbola misy zavatra andrasanao? Olo Madame Tatamo zava-dehibe antony ny fiainako mihitsy zany. Zay ny mbola andrasako eto. Tsy mbola afaka miala eto mihitsy raha tsy efa azoko zay. Ny amsoa angampy zany fakasainy akarino vady ary ve izy iny sa misy antony zavatra manokana mihitsy tsy azoko mihitsy ka. Lozako kely angamba aloha ianao Madame Tatamo fa to misy entana voanivoaka le tsy tangaronan'ny olona etsiretsy friperinge reo ka maninona sa ivatsy andremo makany andafo nga nareo. Za kosy no hoe veriko fa zavatra fa izy teoko. Oe azafady aloha Allô? Mbola aty atsena fa ho avy re. Aiza anao zany nefa eny re tonga amin'ny 12 eo mbola manana fotoana amin'ny 12 zany ianao. Zany efa saika mba manana resaka kely atao aminao Monsieur John. Lava be angala resaka ao azafady. Ka arakaraka ny fizotrany eo ihany ka tsy maninona raha azonao fitinina fa miainanao ny toerana lehako mantsy tsy de lavitra fa etsy amindrinary etsy aniko. Madame Monica zany le niantso anao teo raha tsy diso izy ka fa inona koa ny idiran'ity madame ty lalina amin'ny fiainako mba olona toy izao ihany ve de mampiseho ny tsy fahalala-pomba be toy izao. Ielako tsy indrindra aminao fa somary bebe mpifanontanina ary Monsieur John. Tsy de olana ka fa lazao amin'izay zay resaka tianao ambary mandeha ihany mantsy ny fotoanako. Ny amin'ny soa reny tiako ambaranao soa raha tsy diso mantsy to manana fifandraisana anoany mihitsy nareo. Manana fifandraisana anoany izay soa ve? Ie fa isoa izy aloha tianao ambary isoa andrinary ahoana moa no mahatonga anao ilazan'izany Madame Tatamo mifantatra zany namody manafina zay nao so mba vaovao tsy marina kosa zany enonao zany Madame Tatamo za mbola tsy niresaka taminy na de ny ray ny mandeha mihitsy aza. Tsy fantatra aloha zany fa mampitandrina anao fotsiny aza de mifanerasera be loatra amin'iny raha tsy teo tataka amin'ny posinao. Fa ahoana ry Madame Tatamo? Tovovavy efa fetsy reny tsy mamaky loha zay korina de ireo fanananao rehetra ireo aza nahodina. Na nenina mafy mihitsy angena ary sy Madame Monica nampiatrano an'iny tao an-tranony tao fa tsy hoe tambany vohibavy tsy malala zay tsy misy avaratra indray kory ve izy iny fandrebirebetsy ain'olona fotsiny zany fa marina de efa kapotsabavy hatramin'izay mihitsy izy iny
to tsy mampino azy zany resaka ao zany madamo tatamiko. Inary zao mihitsy inge no nilaza fa izy no nakaniny tany ambanivohitra sy nampianatra azy ny zavatra rehetra ka voafitaka ary zareo marina efa voafatotra vo tonga saina ka saina oroana nge arony izy iny zao hoe oroana hony de alefaisa ka efa hoe oroana zaniko tsy ampidinany amin'ny ray aman-dreniny ve fa aiza ho aiza moa ny tanàna ny ray aman-dreniny izy iny ny ambanivohitra tsy milavitra be any zany very madamo zany marina fa janony any aloha zany resaka zany ka to malasa sainanao fotsiny mantsy ka tena mahatonga saina mihitsy zany madamo tatamo tena tsy napoziko koa izay zanony avokoa ve dia atao ampiasa saina ary misy jona ka tena mampiasa saina ary madama inona nefa ny tena mampiasa sainanao amin'izany sa marina tokoa ny hoe misy fifandraisana miafina ao aminareo ka izao tsy hafeniko aminao fa nisy tanjoko izay tamin'izy iny ka saika karina vady tsy dia mbola fantatra loatra fa mba eritreritra koa neny ahy teny izao dia efa amboary ny saina raha izany sao latsaka anaty vovovoagaga maro ny vehivavy tsara tareheto fa azany amin'ny sarotra miditra nefa tafiditra azy zao mitady lalo ny voanako indray tsy hitako dia hoy izany tokoa ve marina to tsy mampino ka andraso fa anaovako fanady adiana lalina ny amin'izany ary tsy maintsy hitako ny marina zay ihany mandrosoa ato anaty fiara madomizely soa mba izako ary tia miseho mahafantatra be ty zao mihitsy le tsy tandiko ka aleo amody andeha foana madomizely soa madomizely andraso re iny fa nivoaka avy ao anaty fiara mihitsy tena naraka fa aleo amafisina ihany ny dy mba andraso moa hoe tsy anadalanao ange aho fa tena zava-dehibe no ambalako anao oay saika ny anjera mihitsy amin'ny fanotsirana ny pilela ty mitandrotandrema ihany ry madomizely fa ratsy ange ny lalana nefa ty kiraronao ty to somary avoavo ihany ka avy aminao ihany mahatonga n'izany ko raha tsy tanarahanao toy izao tsy ho voan'izany mihitsy ka ianao ange ny te andosondositra io zangamo anao inona anao ka inona ary ny anaraka rahanao ahy or madomizely soa te anampy anao tsy inonako anampy eno anampy amin'inona ka anatitra anao any amin'izay alehanao hitako mantsy zao fa tena sahirana mihitsy ianao tsy mendriky ny andeha tongotra toy izao koa ny tovavy tsara tare sy mihaja toanao zao zany ve sao dia mba maneso ahy ianao sahana tsy soa amin'ny fomba hoana moa no manesoko anao kosa fa izy aloha ianao no miseho mahalala ny anarako nefa tsy fantatro kosa fantatrao tsara fa mety tsy tadidinao fotsiny angambe efa ampifanerasera matetika angetsika tsy mahafantatra anao ako taiza ary ovinsika ny fanerasera tao amin'y madame Monica re za nge le zanakalahany monsieur Johnson nampamangy andry zareo matetika any iny azafady ianao andehanako ka zy fa misy inona raha matokely soa avelao ande fa azabahananao toy io ka to arakaraka ny lazako tamin'indray fa tsy olona tokony fampiafafy zay ny vomaika amin'ny nampandositra azy fa ahoana koa ary zany aleo fa arahako ihany tranga aiza no tsy resaka eo iny amin'ny farany ndry fa inona ny tranga tany akito sady sepitra indriny teraha tsemboka be toy izao matsiavina kiny ataony olona fa hony nisy nanaraka indray ngandry tena indray aky efa tsy nitenenako mbola manaraka ihany sady memena tao rinako tao ka mba olona manahoana nefa kizy zany ka zanga aky nijery azy fa tsy nilalako ihany nizorako izy memenao no milaza ny anarany sy ny momba azy iza hony aky ny anarany John hono no anarany ary zanak'izany monsieur Johnson nampamangy matetika andro mamana ary zany izy zany olona zany aza nefa tsy fantatro akory fantatro ka tsy mandainga izy fa mpinamana be mihitsy ny rainy sy ry madame Monica fa ny tsy azoko dia ahoana ny sy nahafantarandry azy
Zanga moky mba mifanerasera amin'izany vahiny zareo zany mihitsy a. Efa ntantarako andrinka zany. Ay tokoa moa. Dia mba ahoana aloha izy. Miretirety. Tenony ahy hoentina any andafo ndra manaiky azy. Sy ny sisa kia. Fa ahoana ki? Ndrianga ka tsy mbola misy tady mamatotra e. Sa mazotina any ambady anary ndraika andrity? Tsy mbola fantatra zany kia. Izy nitondra tatisy mbola mamelala ohatra amin'izao dia ajaiko. Karaha sanatria ary hoe tsy ampiakaro no vady indray ndry any arinany dia ahoana? Tsy lany zara fotsiny eo. Samy tsy mbola misy atokisako daholo ngaky izany na mpiakatra izy na tsy e. Ndry nefa tazoniny eo aminy eo. Dia mba ahoana fandraisan-drian'izany? Nahoana moa fa zao aloha ny toerana metrahana dia miandry. Misy fetrany ihany kosa nefa ny faharetako. Zao anga vao vita ny natao? Bonjour maman. Somary taraikiraiky kely androany fa mbola nanambahiny tatamo dia tsy afaka nandray ahy raha tsy folakandroko. Mandeha ary miakatra fa efa miandranao ambony nary. Ay, azafady ianao fa hiakatra e. Mandeha avy zany mipetraka andalana re. Mba manararoatra mifoka rivotra madio kely eto tokotany eto aho antsy. Tomba hafahafa indray ny atmosfera andramatoa be izany androany fa tsy toy ny isan'andro. Sa efa manomboka resy lahatra araka ny nambaran'ny tatamo. Tonga dia midira fa tsy midy io e. Manahoana ary? Tsy izay moa sika vao niaona androany? Tsy rarako izany fa taiza foana ianao androany zao vao miditry ny trano e. Tany amin'ny tatamo toy ny isan'andro re fa ho aizy. Dia zao vao miditry ny trano. Ka mbola nanambahiny izy ny volakandro vao afaka nandray ako. Dia avy eo nakaizaka. Vao vita ny zavatra nataonay dia zao nody zao re. Ary talohany natongavanao tany taiza ianao dia iza niresaka taminao. Niala veto dia nivantana tany fa tsy nandena izanaizaka. Ianao aza mandainga amiko rosoa. Fantatro daholo angeny nataonao any ivelany any na tsy mihetsika ato azy ahy. Tsy mivily lalan'izany ary nary fa zay endrikendrihanao toy izany a. Izany mba olona fantatro eto. Asa zany reny anontanianao an'izany. Ka marina ange zany e. Tsy tiako ny any laingalainga sy ny resaka betsaka. Fa zao no izy. Aorony daholo izay fantatrao fa entanao dia andao ianao ateriko any amin'ny reninao. Tsy maninona raha izay fantatro fa mety ka. Hay kosa. Mitombona mihitsy ka izany zavatra rehetra izany ko. Tsy misy fantatro ange zany. Zavatrina ny lazainao fa mitombona. Ny fanitsakitsahana ataonao any ivelany ihany ka. Fanitsakitsahana anao? Manitsakitsaka ianao fa aza mody adala eo soa. Tena tsy napoziko ianao mihitsy ny nahavita an'izany tamiko. Samy resaka nofinofy daholo ange zany ambaranao amiko izany nary. Zany reny lazainao fa manonofy atoandro Ka zavatra tsy fantapototra daholo tsinona zany lazainao sy tomponao teny zany ka. Leo ny kisarisary teny isan-karazany ary so fa vita ve ny fangoronana entanao ao a. Tsy mananentana orina fa miandra izay fanapa-kevitra fotsiny sisa. Tsy maintsy ateriko any amin'ny reninao ianao fa tsy mety amiko ny toetra tovavy ohatr'izao e. Pe tsara vela tsy. Nahita pirofo mivaingana ary ve moa ianao io no samy teny anjany amiko loha e. Manao tsisy dika mihitsy ange ianao zany. Mihevitra olona maivandonga ianao ka hiteniteny foana Miala tsiny ary. Tsy dia izany loatra ny tiako lazaina fa mba tiako fotsiny hanamarinanao an'izany loha e. Tsy mila fanamarinana tsony zany e. Loharanom-baovao azo antoka mihitsy ny nandrenesako an'izany e. Ay moa tsy mbola ny masinao akory nahita fa vavan'olona no ianao. Na vavan'olona aza azo antoka ange. Tsy manina raha zany olona izany no inonao teny kokoa noho izay e. Iza tokoa moa izay za. Ary aza be resaka eo ianao fa andao e, andao. Andao e. Asa zotoninao aka. Andao fa tsisy an'izany e. Any amin'ny reninao tsika anio vao mifanazava. Ndry? Fa maninona koa reto nareo e? Teriko izy ry mama fa tsy mifanaraka tsony izay e. Kosa ry nary nahoana no terinao izy ka Ka tsy mifanaraka izay e. Aiza very mama dia sahany fotsiny izao manitsakitsaka. Noho ny avy aminy any nefa nandikako ny teninao sy ny fianakaviana. Dia ahoana nanaovany anahy ohatr'izao ka tsy ekeko mihitsy zany ry mama. Avelao izy ry nary fa tsy mety zany a. Ay ve anao indray ny lasa mpiaro azy amin'izao fotoana izao e. Hatramin'izay nefa tsy mivaky loha. Avelao aloha izy ho fa zavatra tsy tokony hisy olana ange zany e. Aminao zany ry mama fa tsy amiko tsy maintsy ateriko izy anio. Andao ry soa. Tena nivadika biby mihitsy nary. Fenina koa raha nazo an'iny tampoka atao e.
tery noho ny soa de ahoana ny volako ho very miaraka amin'izany any koa ve tsy lasa tsy mba naika an'izany kosa aloha ka zao iketrin'izao ihany dia tsy maintsy manapa-kevitra rehefa nandinika dia tsy hanatitra ny tiany amin'ireny zany rangaka aleoko ariana ty atenatena ny lalana ty lasantso mantsy ho lany anyko ny vavataon'ireny akoho mbola tsy fantatra ndi fa nahoana ianao mijanona mivoaka ny fiaraka ianao fa hiverina zany ahoana tsara ka mbola tsy misasaka akory ange lalana makany aminay rinary za tsy hanatitra anao mandra-pahatonga anao an'izany midemery de anao toniko mivo tsy efa lalana efa mahazatra anao ka na mahazatra aza verinary dia amin'izao andro alina izao zany ny lalana raha teo mbola lavitra sao dia mba tsy rariny mivoa fotsiny ianao zao fa tsy tia lalan'izany raha nahalalany rariny ianao tsy nanitsakitsaka velively zany za kosa tsy hanaiky ny arinao aty akotaota be aty izany na akainao na aika noho ny anatitra ianao vao miodikodina tsy misy azonao rahonan'izany eo fa mivoaka ianao e anerinary tsy mahatotody mihitsy ianao zany dia sanao manary tovavy kely ty aty akotaoda aty amin'izao efa isasakalony izao tsy eo mandramaraina ny todinao fa tsy raharahako tsy maninona Andriamanitra tsy andrinao andrasako eto fa misinona ny tonkorobaka ry ianao ny antsary madama loza nge kifa lasa ny azy nandositra ve tsy nandositra fa nary mihitsy ny lasa nanatra azy ihany fa ahoana ry madama Monika dia tsy fantatro fa ny atory zareo dia lasa nateriny ihany retsy very ny volako fa aiza tsony no hitanana iny hitako ny tanàna andrainy ka ay kosa atsika ataony hoe mandeha andra vonona ianao andao aky hoany fa very ny volako iomana vetivety dia mandeha tsika zao dia zao amin'izao efa isasakalina zao kosa very madama fa tsy aleo rapitso tena otrany tsy hoandriko mihitsy aky izany rapitso zany tsy ahita tory amin'izay eto fa aleo mandeha zao ka dia ahoana ny ambara azy nefa rehefa tonga eny ka vao teo ve ny zanakao nanatra azy dia tonga indray tsika senao hoe ianao reny ny akazy tsy mindraraha zany fa andao fotsiny aloha rehefa eny andalana dia hita eo ny atory tatamo ao andray aloha kiry tatamo eto ny fiara fa ohatrany tena manahirana mihitsy mamily amin'ity lalana feno fotaka be ity ka ny foko raha teo koa zany ohatra midobodoboka be ny ihany ka janona ry aloha ratsy kosa aloha ty lalana ity ditako indrindra fa manomboka eto tena mba mivoatra be mihitsy misy andry zareo reniko jereo nge fa mbola ala velona mihitsy reny maniry rehetra eny amin'ny sisin-dalana reny to efa miapotika ihany izy io raha nahitako azy satria ataon'ny olona sariboko avy amin'izay indrindra koa nge no tena mahasimba nyty lalana makatity satria na fahavaratra na lohataona dia mitaritra saribo amin'ity foana ny kamion voany nataony zany ry zareoko ny tena mba sendra mandalo ohatra n'izao ny sahirana jereo indrindra io ranopotaka be eo aloha eo mba ho tafito eo ve aloha ny tomobilitsika amin'izay tsy mba kelikely ty izy fa tena midadasika be io ve tsy efa hatratra 5 metatra ki aleo aloha andramana dia ho hita eo mety ho azo andehanana ihany io matoa afaka teo rinary mino mantsy fa ny alohantsika ihany zao ry zareo dia zany tokoa ngamba retsika nefa dinio tsara ihany aloha izay tokony hirboana tavela ty tsika raha sanatria tafahitsokako somary andeha moramora aloha fa rehefa tonga ao ampovoany ao vao tairiko tampoka amin'izay ka alefaso rehefa inona ny andrasany mitady iraikitra izy zany fa angamba fotaka mandrevy be zao ny ao ambany ao tereo mafy ihany kia afaka efa ho tafavoaka ny eny lohany zay tany amin'ny sisany tena mandrevy fa hitako amin'izay fanaovana azy manitsy ampovoany foana so ihany aky fa na andendry fa ratsy zany dia sahirana rery taty ako
fa ngaha ianao tsy mbola nitondra fiara tamin'ny lalana toy izao mihitsy ka. Za aloha raha voatoerana ambanivohitra izany tsy mampazoto handehanana mihitsy reny izay manao vakansy ireny dia tsy mitondra fiara fa matetika fiaramanidina foana no andehanany. Iny vadiko iny indray dia tia mitsangatsangana dia izay mba nahafantarako an'itony lalana ty amin'ny tezako tony. Jery indringa tsy jirona fiara ve iny mazava be avy any ambadika iny izany sa tena jirona fiara iny ka mety ho inaro miverina angamba. Mety izay tokoa ngamba retsiko. Dia ahoana ny atao? Mifanena aminy ve zany sika? Aloha efenana fa manahirana ka tsy maintsy ho be adikadina be eo mantsy iny. Aleo zany sika mivily lalina kely mandrapifidifina e. Dia aiza nefa no ivilianana eo? Andrasy fa ohatra matazana sapanina ry aloha ry somary tsofoka kely ihany aloha sika. To tena fotaka be nefa izany ihany izany retsy sika angamo hiditra lalina fa somary midify kely fotsiny dia rehefa lasa izy dia miverina amin'ity lalana ity indray ka ary ohatra misy niantso angena ro izany. Eny tokoa hoay jaonony ity. Allô menanao ay ie ary tony lazainao taminy marina. Aleo ho fantany kifa manahirana fotsiny ny anafinafiny an'izany io nefa atao vao maika na tezitra azy avy aloha izy ho tezitra any fa tsy rarahako averiko koa ny vola nefa lasa raha ohatra ka hoe mila vaniny amiko eo izy fa nga efa nisy vola lasa koa nga efa nanome ahy izy fa vola kely ka nahoana kosa ary izany tsy nilazainao tamiko vola kely ho amindry dia efa nalevako ny karakarana ny soa reniko tsy nisy nohaniko koa rengy izany ka tokony mba nilazainao tamiko ihany kosako. Ianao ihany angeny laza hoe atao mangarahara foana ny amin'ity raharaha ity ka efa endry izy izany tsy manina koa raha isorona amin'ny anjarako izany rehefa vita ny afery ny afery azy ity mamotitrako vita foana ny anaran'io retsy fa tsy hisy anaiky ho votsitra fery izany kosa aloha way ary ndriko nge mandroso foana ngamo tsy hoe teo amoron'ilay lalana ray iny ihany dia nijanona way variana tamin'ilay resaka ao dia nandroso foanako jereo nge raha tsy tafaletika aty amin'ny ala faran'izay maiziny tsika dia fomba hoana zao ny hodinandry amin'izao ny lalana tery raha emotra nefa vao maika koa hanano sarotra. Aleo mandroso any ihany aloha sao mba misy malaladalaka kely azo donana any raha nipotaka be indray io aloha io ry kala kely ity tena aleo miemotra ka lohan'ny fiara azy efa tafalatsakako ka miemotra ve ndry izany sa mbola mandroso ihany miemotra fa tsy mety vao mijana dia mikorisa midinao ihany izay ny indry dia ahoana izany izao ka tsy maintsy dedavana hevitra ity fa iza koa no anaiko very aty kehevitra inona tsony ary no atao amin'izao io aza atao arakaraka ny anyrendry ny fiara ny vao mainka mampiletika azy ihanyko izay izany tsika vao tena ho very atyko ty lalanyity to ohatrany tsy misy mpandeha firy akory dia iza no anafitra ndry aty aleo andehany koa iny fa tsy rarahako amonjy ny tompony ireny mpanao charbon reny dia ao no ilasy aloha mandra-paraina ny andro rehefa mazava indray dia mitady camion aiza ny tsy ho tonga ny an-trano fa asakasaka izay nanary aho fotsiny fa mandra-pahitako an'izany tompo izay aloha izao ny tena enjana ny alina mantsy tia mangatsika be ny erika avy nefa ny akanjoko ity sady foy mampitranga ny tapako ambony indray manontolo tena mangatsika zany ka oay ndraso ary misy mpivarotra saribon amiko maromaro reto ny takoko amoron-dalana reto fa aleo aho eo no anontany azafady hoe tompoko fa mba saika anontany kely azafady iza no anontanianao raha misay ka ianareo ro mihitsiko ahoana izay ono mbola lavitra eto moa zany ambohitra pangy zany ve mbola any atsimy be any zany fa ho any anga ianao
ka tsy zany fa misy olona ho tadiaviko any fa so mba fantatrareo koa fa iza ny tadiavina ho any Ramsey raha tsy mahadiso za mantsy monina any ary andeha ho any mihitsy zao ko ay ve ka andao raha iaraka amiko raha izany ohatra ny feon'olona efa henoko ange zany feo zany de iza nefa ary zareo koa mo tsy hita mihitsy ny tarehany amin'reto gony mainty be isaloranko iny any fa nitsangana ka na tsipiny eo amin'ny tany daholo reo gony misalorany sy nanaronana ny lohany hoay ary tovavy tsara bika be aleo ampiretiko ny jiro ato anaty fiara mba hijereko ny tarehany raha vao miditra eo ka sokafy ary ny fiaranao Ramsey ka ato aloha anao miditra ato aloha ka feno charbon nge za ka so de andoto ny fiaranao ity ary ty misy serveta de somary kopakopa eo ivelany eo aloha raha manahirana anao ay tray zato bikany ny akanjony keo anefa to tsara sy madio ihany inona raha nataony teo tiary ny servetanao Ramsey fa misaotra eny misaotra way ary to le jaune ty sany masoko ny diso anao inona ty nefa mandrosoa amin'izay anao fa tsy maninona intsony eo fa mety io way toy soa fa inona no nataonao teo ny andro maraina na zay fiara mandalo eto mba hiangaviko anaty trany aminay fa ahoana soa nandositra zany ianao sanatria zany marina madame Monica mihitsy ange no nilazan'izany tamiko lainky zany izany hoa ny zanany zao na ary aty akodaoda ty ka nandositra ahoana fa lazao koa raha tsy afaka hitondra ianao de vita afaka mijanona amin'ny tanina feto amin'reto mpivarotra charbon reto aho mandrapahitako camion ary to tezitra ry tony mba resaka nitsapaka anao fotsiny angeny fa efa fantatro daholo ny marina ry soa aleo voka fa tsy ara-dalana aminao ndraiky tsy te hifanerasera amin'olona toy ireny tsony zara koa za afaka soa miala tsinrerana tezitra anao ny fiaranao fa hidina ka mba resaka fotsiny angeny iny fa hitady anao mihitsy angeny nampipepepe amin'izao andro alina zao kosa hitady atao iny toneo aloha ny fonao de miresaka tsarotsika avy eo zava-dehibe loatra no hitadiavako anao ka nanahoana efa tony tsara amin'izay lazao zay resaka fa meno tsy misy ifandraisan'ny resaka reo sinary na madame Monica aloha zao resaka ataoko anao zao fa so de mihevitra ianao hoe mangaron-delanao indray amin'ny fomba ahoana moa no inoko fa marina tokoa zany teny lasainao zany no tsara aloha de ho fantatro miandalana eny ihany ny marina ka lazao ary fa aza olakolaka fa tandre moa nefa fa sao afangaro laingalainga koa za kory tsy adala zao ary mihainao tsara ianao menanao nisy tetika maizina saika ampiariny zareo taminao saingy soa ihany fa tetika maizina hoana soa saika amidiny zareo ianao fa tsy marina velively zany hoe ampanambadiany anary zany madame Monica kosa angamo ny hevitry ny ampanambady anjanany inary angeno ny sisiky ny anambady nanao aterisetra nitondra aty de tsapanao ve nefa fa tena fitiavana anao no nanaovany an'izany ary ka tsy fantatro de ahoana fotsiny natonga anao nanaiky nipetraka tao amin'zareo ary ahoana voatery afa tsy sitrapoko velively zany raha mba niezaka nanazava an'izany tamin'ny madame Monica nefa de to tsy nasiany dikany akory hitanao amin'izany aryko efa nanomana tetika ry zareo tamin'ireny fa hivarotra anao ny vola avansa aza nge efa nalohan'le olona za koa nisy olona hivarotra olona zany fa ianao koa ianao no mety mbola tsy malala fa zava-misy ane zany tsy vitsy mihitsy nge amin'izao fotoan'izao ny olona efa lafo any an-dafo ihany soa sy mahatsiravina azy andresaka zany fa avy aloha hivoaka ka so de mba hamidinao eo koa ianao zany nefa mahafantatra an'izany ko aleo hiandry camion eto ka veloma ianao aza mbola maiky ny anao veloma aloha ianao tsy mbola tapitra ny endresaka fa eno tsara resaka tsy misy dikany ianao ko no izy tsy mbola eninao hatramin'ny farany de to tsy misy dikany aminao fa angatahako mihitsy aloha anao mba hiaino tsara vao manapa-kevitra avy eo zay mihitsy ka inona indray ary nefa no tantarainao manaraka eo ka hompofofokanao aloha fa
tena nivarotra anao mihitsy ho any eritreritra ny madamo Monika reo fa tsy marina avokoa izay resaka hafa nambarany taminao tany zany ve dia tsy azonao? Tsy misy resaka hafa nataony tamiko mihitsy ka. Na zany resam-pitiavana zany aza tsy mbola reko nivoaka ny vavanary akory. Soa dia tsy azoko mihitsy ange raha izany no antony mbola nijanonanao tao amin'ny zareo tao dia tsy fantatro tsony re. Nety hoe mbola nanantena ny ovandy zareo ihany angamba ny saiko. Zany hoe efa nanomboka naniry tao am-ponao ange zany ny fitiavana ninary angamba tsy fantatro dia miandry ny fanapahan-kevitra ao ary aho inona ny tianao atao zao? Ny ody any aminay aloha ny tiako zao miasa sainareo mantsy le reniko noho ny tsy nahitana fotoana maro zay. Ndao ary fa hoateriko any ianao marina ve? Marina zany misaotra ry John. Ok'izay zany saika very dia tsy hitanao tsony. Saika mety ny olona ary neny ny fahoriana azo aty tange aza tena mafy raha maso foana ny sotroko maraina sy hariva indrindra moa fa amin'ny alina. Neny nanahoana ny voliko mba nikolokoloanao ve? Izaka mijery an'ireo ary tsy dia mirotsaka ny ranomasoko za moa tsy afaka andro eto an-tanàna ka aleoko mipetraka any Itsahany. Fosafosa ny mpiarahamonina koa moa efa tsy lazaina tsonko, lazainy fa mivarojanaka hony Enao no mivarojanaka nefa saiky ny hafa nandray vola raha nisy kely foanako. Tena tsy napoziko indray zany zavatra zany Evi tena misy tokoa ny olona mivarotra olona Tena misy rineny Io John io fa volombelona. Eny tokoa aretsy. Fa efa miresaka an'izany ihany ianao. Izy tokoa moa no izy I John io rineny zanaky ny vazaha ray ao Antananarivo ao. Ary mbola saika very fandroany indray aza raha tsy izy no nanavitra ako. Ndro misotrana oeram-poeran-tsaina rezay anaka. Mahitengy aso moa izy? Mahisika. Indray nangeny vazaha fa teraka teto izy. Efa tafahoana ary nareo mianaka zao soka tsy aloha ve andeha amin'izay kosa. Andrasy loatra zao nefa mbola hikarakara sakafo anao neny Sa tsy misy ninina azo atao ary neny? Ka aza misahirana re nareo fa avy alao amin'izao Oay Andrasy tokoa aloha reto Sy tao an-tsaiko tsony fa diso faly loatra ako. Raha ny tiako zao dia nandiha teto mihitsy fa hitako ihany ny zanako. Allo? Eny tompoko? Dia aiza izy zao? Eny ary mitady anao nga ny any an-tranonareo. Ary madame Monika iny niaran-doza onona ary. Taiza? Amin'iny lalana mandeha aty aminareo iny onko. Latsaka any anaty antsana no ny fiara potika tanteraka. Izay zany tsy nifanenako tamin'ny mihitsy raha nandeha nanaraka anao ako. Izy zany re? Le tovolahy nahaka teto indry neny nanatitra teny antsasadalana ange izy dia niveriny. Tamin'izy miverina mihitsy zany zao trahadozo zao ka misy lalana malama be mantsy ao atenatenany eo anie. Enganemba tsy ho valina taony tamiko zany fa loza sendra nandalo fotsiny. Tena miaika anao ary soa. Tena mideranao mihitsy fa olona tsy mba mpitana am-po ianao io ka. Zany mihitsy ny toetrany zanako io Malailo fotsiny izy raha misy manao zavatra tsy aminy fa tsy mitana am-po an'izany. Sambatra izay ho vadiny ka, marina Izay ho vadiny ve? Asa raha mbola mazoto amin'izany izy na tsiko. Mazoto raha sendra n'izay mifanara-tsaina amiko ka. Ary nahoana moa raha fa ilaza iny tena ry John? Soa, ilaza ny fitiavako anao efa ela mihitsy ange no nanandriko an'izany saingy voahelinkelin'ireo mpivarotr'olon'ireo foana Izany ny marina John. Soa avako, tianao ary vonona ny apakatranao ho vadiko Aleo aloha hikarakara sakafo fa reto anareo koa dia tsy menatra akory ny fahamiana eto masoko eto. John, samba ny teo amin'ny fiainako vao nandre olona ny bitsika fitiavana toy izany tao atsofiko Soa, orenao foana izany manomboka izao fa minoa ianao. Misaotra ry John. Za koa tianao ary manaiky no vadinao. Ka izao izao ihany dia anao famandria-toerana amin'ny fiaramanidina. Hoentiko manaraka ianao fa tsy avelako intsony fa sao tratra mivarotr'olona fanondrony eto ndraiko.
dia ahoana nefa ny taratasy momba za nge tsy manana mihitsy anjarako mikarakara n'izany soa fa izao a mandritra n'izany nefa dia avelako aty ambany vohatra ihany aloha ianao fa miantso aho rehefa vonona ny zavatra rehetra mety izay mety ka zany ahay mba misy tenerana fa mba hoana kosa aloha ny amineny anka raha tianao dia hoetontsika izy ka sa ahoana rineny a ny volonjanako sy ny tanàna ve anakilozako any a eto daholo ny biby fiompy rehetrako mandeha any fotsiny aloha anao mijery an'izay toerana misy azy fa mahazo miveriny ianao avy eo ka azonao atao nge ny mivezivezy eo rineny raha izay indray anga dia manaiky ako eny izay ary no izy risy mianaka fa andeha aloha hikarakara ny taratasika rehetra dia miverina eo maka anareo mitandrema tsara azy eny amin'ny lalana tandremy tokory jaona eno sao eti-po faly eo dia hiazakazaka any tsy te andreloha zafatsony aza matahotra anao fitandrina zarako aza fa nahita n'ilay diamondrako ako dia mondra tao anaty charbon sy orsoa tao anaty charbon nefa namiratra trany Tantarako mada. Diamondra tao anaty saribao nosoratany Mamiaina ho velomin'ny Vanitsoa ny Ravo Anjariliva Fredeline miaraka amin'ny Rakoto sy Sineza Tovrazana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanao totosa Tantarako mada.